tsy hoe tsy mandresy io particulier vahoaka vahoaka tsitsipera efa niakatra izy fa nambanana basy gina nambanana basy vahoaka votom-ponoana zany mbola ho avy aminao 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 zany moramora ihany alao etsika mpanaja ianao nge manina nytserominao za nge tsy miaramila anao e général manina nytserominao ianao niakapeo zoko zanzaky anao voalohany a voalohany zoko zanzaky anao zoko zanzaky anao fa za tserominao a Andriamatora tsy manana zona za tsy miaramila anao Andriamatora tsy miaramila anao tany miaramila anao za nge ny teny tsotra teny aminao zoko zanzaky ka inona ny enquête parlementaire tianao ka inona ny ilana an'le enquête parlementaire tsy mahatoky fitsarana nga ianao ka ianao nga tsy mahatoky fitsarana adika anao tsy azo zany dikany démocratique raha izany misy ny fizara-pahefana misy ny mpanao enquête a misy ny fita aty aminay zany tsy resaka hoe principe démocratique dia anao fanadiadiana la place ny mpanao enquête ianao inona didinina zany ny ilana ny fitsarana ka iza mpanao an'izany iza manao an'izany ka iza ao frantsa manao an'izany alitatenina amiko hoe inona ny zavatra ny sotany frantsa ka natao an'izany nisy namon'olona aveto dia hoe hanao enquête parlementaire sa inona ny sotany dia hoe mahatonga an'izany tsy azonao mihitsy zany ianao mihitsy ny tsy mahazo fa mila mianatra ianao hoe inona natao hoe enquête parlementaire misy dikany matoa manao enquête parlementaire fa tsy zany resahanao zany andehanao a miverina mianatra fa tsy zany natao hoe enquête parlementaire. Mais à Madagascar, quelqu'un qui touche les paysans qui n'ont pas de lumière, ils vivent chez eux dans la campagne, mais ils sont heureux. S'ils touchent 100 €, ils sont heureux. Donc les baromètres de mesure ne sont pas pareils. Ny fanorenana no hita to tsy hita taratra zany ataontsika hoe fanorenana ny firenena izany fa ny fahapotehana sy ny famotehana no hita taratra malasalasa saina ihany zany satria amin'izao fotoana izao tsy voatery hoe ny fotodrafitrasa sy ny ataontsika hoe ireny fananapokon'olona sy ny fananany firenena sy ny zavatra rehetra reny no apotika tsy voatery ny zavatra hita maso sy ny hita mivaingana intsony ny potika amin'izao fotoana izao fa na ny tsy hita maso ary dia efa miapotika ihany koa amin'izao fotoana izao ary miapotehana ihany koa ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny fanabeazana ny fomba fisainana ny mahamalagasy ny malagasy ny fihavanana ny fiarahamonina malagasy ny fifaneraserana ny fifanajana eo amin'ny maharay aman-dreny sy ny zanaka izany efa manomboka miapotika ihany koa amin'izao fotoana izao satria dia rahantsika mahita ny fanehoan-kevitra natao tamin'ny mpanao gazety araky ny resantsika teo no entin'ny namana maro jauna teo izay mbola misarika ny sainy be sy ny maro ihany koa amin'izao fotoana izao dia ilay hoe ohatr'ireny ve raha dia ho raisina fotsiny ary hoe ray aman-dreny sy zanaka eto amin'ny tany sy ny firenena ny mpitondra sy ilay mpanao gazety izay ampita ny zavatra misy ampafantatra ny zavatra misy amin'ny vahoaka iray manontolo ray aman-dreny sy zanaka mifampiresaka hitantsika amin'ireny fa ohatr'izany ny fomba famaly sy ny fomba firesaka ary tsy voasambany no nahitantsika an'izany fihetsika izany tsy voavoalohany no nahitantsika an'izany efa nandalo teto zany hoe nanontaniana hoe mandroso ve Madagasikara mivoatra ve ny fiainan'ny mponina efa ny rahantsika nahita ihany koa faliteny tamin'ireny fa matoa betsaka ny embouteillage mitohana ny fifamoivoizana maromaro no ataontsika hoe miatsena amin'ireny centre commercial reny dia mivoatra i Madagasikara zany no valiteny azo avy amina tompon'andraikitra tamin'ireny fotoana ireny mampalahelo zany zavatra zany satria dia hodina tsy eta zany ilay zanaka eto dia le vahoaka entana jereo ihany koa ireny tany ivelany ny ary Andry Rajoelina izao mihitsy no namaly an'ilay mpanao gazety vahiny raha nanontaniana hoe manahoana ny malagasy manaloana ny ty fahasairanana sy fijaliana ity
de hoe sambatra ao anaty fahorinany malagasy. Ray aman-dreny sy zanaka zany fomba fijerina ray aman-dreny, ary zany mampametram-panontaniana hoe tsy voatery ny zavatra hita maso ihany zany ny potika sy raha ava-tanteraka amin'izao fotoana izao fa na ilay tsy hita maso aza de hirosoana amin'izany famotehana sy fanimbana izany. Inona moa no najoro ary inona no vokatra azo? Ajoro lay ataontsika hoe hôpitaly manara-penitra, vokatra azo fandraisana an-tanana tsy zarizary, ary zany eny nahatonga n'ilay ataontsika hoe lehilahy raharaha Ambohimalaza ny hitatra raha nisy ny fandraisana an-tanana ekena fa maromaro ny arany totona atao tamin'iny ny ampitson'ilay fankalazana fa tokony nisy fandraisana an-tanana misimisy kokoa, tokony nisy ihany koa fandraisana sosikevitra naroso n'ireo mpiarabelona sy mpiaramonina amintsika de le hoe fandefasana ireo marary ireo tany ivelany, satria raha tsika mahita fa any zao efa mivoaka ny ampamoaka any anatin'ny tambazotra any mahakasika ity olana amin'ny fanafody ho an'ny hôpitalim-panjakana ity. Goavana be ilay resaka any, mbola hoe zatsika moa ny anaovana fanadihadiana mahakasika an'izay de hojerena ny tena zavatra misy marina mahakasika ireny, fa raha ireny olana ireny de miantraika ary mipaka mivantana amin'ny fiainan'ny olona, fiainam-ponina, tsy le hoe hita maso ihany fa le ao amin'ny ny fo sy ny saina ary ny eritreritry ny olona mihitsy no efa pepona sy aratsiana ao anatin'ilay izy. Miresaka moa tsika famotehana hita maso miainga avy amin'le resaka ny avy any Toliary Tomasina teo, lay hoe lalana tsy ny any Tomasina irery tompoko no ahitantsika an'izany lalana ratsy sy lalana simba izany, mba antanio ireo olona avy any Antsirabe miakatra eto Antananarivo ireo. Taloha tadidiko tsara mihitsy misy mpampianatra Pikaroka mipetraka eto Antananarivo manenjika mampianatra any amin'ny Asija Antsirabe maraina, miditra amin'ny valo manenjika maraina any. Vitany zareo zany amin'izao fotoana izao tsy vita intsony zany, satria de raha toka adiny roa sasany ny fotoana lany Antsirabe Antananarivo teo aloha somary ataontsika mandeha mafimafy kokoa zany amin'izao fotoana izao efa tafiakatra rany amin'ny adiny enina noho izay faratsiany lalana izay. Tsy ny any Tomasina irery zany dikan'izay no ataontsika misy lalana ratsy. Vo io zao ao anatin'ny tambazotra tserasera ihany koa nisy namony ainy ilay karandalina mivadika ato amin'ny RN 13. Aiza ho aiza ilay tenin'ny Andro Rajoelina hoe tsy hanao politika intsony raha tsy vita ity RN 13 ity, nefa izy zao de de mitoy hatrany ny famoizana ain'olona vokatry ny lozam-pifamoivoizana ateraky ny faratsiany lalana. Zany eo ihany fa mbola mahitany tsika izao fa anahoana zany rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra, anahoana reny lalana ratsy eto amintsika ireny izay vovoka amin'izao fotoana izao tsy maintsy mivadika fotaka sy gotra indray zany rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra. Ary zany zavatra zany fahapotehany zany, potika ilay lalana, ary ny lalana tsy hoe potika de potika ny fiara, tsy mijanona eo amin'ny fiara ihany fa rehefa potika ny lalana, potika ny fiara, potika ihany koa ny toe-karena sy ny ataontsika hoe fahafahamamokatry ny vahoaka ao anatin'ilay izy. Misy fifandraisany, ary zay ny mahatonga ny olona milaza fa io lalana io de lalan-drà ho an'ny toe-karena malagasy. Ary zay ny tena mampametra-panontaniana hoe inona no natsangana, inona no najoro ny ty fitondram-panjakana ity hatrizay nitondran'izay ka hatramin'izao fotoana iainantsika izao. Inona no zavatra misy, araka ny efa niteneniko teo, ny zavatra misy de to fanahinina ho potehina sy ataontsika hoe ho ambanina mihitsy aza ny toe-tsaina sy ny fomba fijery ny vahoaka malagasy eo anatrehan'izany. Ohatra vitsivitsy ilay niteneniko teo, fa raha iverenantsika ilay ataontsika hoe
fa neokevitra tamina mpanao gazety a izay tany moa ny nitondrantsika ny resakitsika tamin'ny ity androany ity. Io tsy question ana hoe mahay sa tsy mahay, fa rehefa amin'ny maray aman-dreny sy zanaka rehefa manontany, rehefa anontaniana ianao zany a, ianao no tokony hanazava hoe zao ilay fanontaniana no endrasana valiny, fa tsy hoe ianao indray a no hoe iroso amina valiteny hafa, eso teny a fanambaniana ohatrohatry reny zany. Lasa ohatrany hoe tafiditra ao anatin'ilay fitadiavana, inona moa re zany ny filazantsika anazy, ohatrany hoe buzz ve sa ny hoentina amin'izay ve ny fomba fijery sy ny fomba fisainana ary ny ataontsika hoe fomba fitondrana ny firenena. Maromaro tsika naneho hevitra tao anatin'izany a, maromaro tsika teo naneho hevitra nanome sosikevitra ihany koa, ary misy moa de nilaza mihitsy teo hoe tsy ny rehetra ny manao an'izany a, fa ny sasatsasany. Ary eo ny tena ny olana ane de zay e, araka ny efa napetraka teo ihany koa hoe ireo sasatsasany ireo anie tsy avela iala tao anatin'ilay cercle, tsy ao anatin'ilay ataontsika hoe boribory, satria rehefa tsy mahomby atsy amin'ny ilany ianao a de avadika atsy amin'ny ilany indray a, omena tsy vera mandeha, satria ny ray tao ihany a kopaka isasahana ihany io a, na aiza toerana misy. De ilay vahoaka malagasy sy ilay firenena eo anatrehan'izay no olana, ilay vahoaka malagasy sy ny firenena eo anatrehan'izay a no ataontsika hoe voamay a tafiditra lalina ao anatina fahasairanana. Anisan'ny ataontsika hoe nisarika ny saina ihany koa ilay fanakanana, ary io de efa zavatra nisy hatramin'izay io a, fanakanana sy ny fizavana ataon'ny ampitandro filaminana. Io de tena maromaro a ny fitarainana voaray mahakasika an'izy io. Nain'le namantsika teo moa zany a, avy any Tomasina izy a, iazo ny Sonerany Vongo raha tsy diso sa inona izy teo a, efa ampolony mahery ozy izy raha tsy roapolo mahery a, ny toerana ahitana mpitandro filaminana amin'iny lalana iny a misakana avokoa ireo. Izany hoe amina lalana somary ampahany ohatr'izay zany a, maromaro a ny sakana ataon'ny nampitandro filaminana. De mba dinio ane hoe misy taxi brosy ray a miala avy eto Antananarivo a iazo amin'ny Toliary, ny lalana eo efa ratsy a, mbola miampy ary mety ho firy izany sakana ataon'ny nampitandro filaminana zany. Ikena fa ilaina ary tena zava-dehibe a, satria zay ny asa, ary asan'ireo zany manamarina ny mahara-dalàna na tsia n'ilay taratasin'ny fiara, manamarina na mahara-dalàna na tsia ilay fiara, manamarina na mahara-dalàna na tsia ilay entina, satria indraindray ao anatin'ireny ihany koa de misy an'ilay fitondrana are-pirenena tsokosoko a, fitondrana zava-mahadomelina sy ny sisa rary ny arekena raha toka misy fisavana. Saingy kosa rehefa betsaka loatra ohatr'izay lay izy a de fahasorenana no hita, satria de maromaro ny olona raha manenjika fotoana sy ny sisa de tafiditra ao anatin'ny ataontsika hoe tsy maintsy a miaritra ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Izany hoe rehefa tena atao ny kaonty a, rehefa tena jerena zany ny zavatra misy a, de betsaka ary me mahazovahana ny ataontsika hoe kaboraraka sy ny kolikoly a eto amin'ny tany sy ny firenena. Miabetsaka ary mahazovahana zany satria samy manao zay ahafahany a mihinana, samy manao zay ahafahany a ataontsika hoe mandray anjara ao anatin'ny ataontsika hoe fikatsahana tombotsoa amin'ny tsy ara-dalàna avokoa izay rehetra nomena fahafahana anao an'izany, ary miteraka olana zany zavatra zany a, satria tsy misy intsony ao anatrehan'izay a ny tena fampiarana ny lalàna. Zany hoe mazava ho azy a very a ny tanitan-dalàna ao anatiny, miteraka ihany koa zany ary mampiroborobo a ny ataontsika hoe kolikoly
satria raha mahita zany a be deabe ny manakana eno eny a de tsy misy akory ny fisavana n'ilay papier fa misy zavatra tolotra ao de sava de mandalo, tsy misy akory ny fizavana entana, tsy misy akory ny fizavana ao anaty fiara raha misy ny zavatra ataontsika hoe fanaraha-maso tokony ho atao. Indrindra moa fa ireny ataontsika hoe mampiasa vitre fumée ireny efa napetraka ny fotoana tamin'ireny hoe raha rany lalàna ary tsy azo atao ny mampiasa, fa raha amin'izao fotoana eny anivon'ny fiarahamonina eny a firy ny fiara hitantsika misy an'izany amin'izao fotoana izao, hatramina fiara tsotra mbola ahitana n'izany vitre fumée zany avokoa. Ary zay ny olana amin'ny fampiarana ny lalàna eto amintsika, apetraka ny lalàna, apetraka ny fanaraha-maso a, herinandro iny farafabetsakany a de mijanonatra eo, herinandro farafabetsany. De zay ny antony mahatonga n'ilay olona ny antso tamintsika teo ihany koa hoe tsara isika mampatsiahy ary miresaka foana ireny raha goavana mahazo ny firenena ireny, miatra amin'ny firenena ireny, mba tsy hoe samy mangina de samy mody fanina eo a de tsy hita intsony a hoe nakaiza ny toy an'ilay fanadihadiana sy ny sisa. Raha miresaka isika le raha ambony malaza, raha miresaka isika ilay raha boinina 777 misy 10, raha miresaka ihany koa isika ilay ataontsika hoe intoxication tany amin'ireny faritra ireny, be deabe ny fanontaniana mbola mipetraka amin'ny olona amin'izao fotoana izao a hoe aiza marina ny tena fanadihadiana, inona ny toyiny ary iza no efa ataontsika hoe tompona andraikitra voakasika sy voaroiroy tao anatiny a amin'ireny raha goavana mahazo amin'ny firenena ireny. De samy miandry satria de ny fanontaniana de mipetraka foana mandrakariva hoe maninona no misy fanadihadiana, aingana kely de mivaly a, aingana kely de misy olona tratra, maninona ihany koa rehefa misy fanadihadiana sasany a tsy misy toyiny intsony. Ary eo mampametraka ny ahihany-ponina hoe tsy maintsy misy firaisana tsikombakomba ao anatiny, tsy maintsy misy olona ambony voatazina ao anatiny a matoa maharitra sy mijanona ela ohatr'ireny ny zavatra misy. De izay no mampametraka an'ilay ahia ihany koa hoe maninona moa zany no mena tombondany raha zay ny filazako azy a ity raha mbo malaza ity ka any Manjakandriana indray. Nazava ny voalazany tony mpampanolalàna nefa tamin'iny fa eny an-Tanimora no ahiditra ponjavonjy maika izy ireo. Fanontaniana goavana zany, fanontaniana mipetraka izay mbola iandrasan'ny rehetra valiny ihany koa amin'izao fotoana izao satria mahatoa misy an'ireny fiarovana, marina fa misy ain'olona arovana ao a, mahatoa misy an'izany a, nitsikitika tsy mandihy rery moa zany hoana ny fomba fiteny ao raha misy fomba fiteny ohatra zany. Ary eo ny tiako tenenina hoe tsy ny ara-batana, tsy ny hita maso sy ny hita mivaingana ihany zany amin'izao fotoana izao a ny eto Madagasikara no potika sy rava, fa ilay tsy hita maso a de manomboka efa miapotika sy miasimba ihany koa. La hita mivantana ho ihany le resaka lalana, fotodrafitrasa, firifiry moa zany zao ny raha mba manontany antsika fotsiny a tamin'ny ity fitondrana rajoelina ity a, raha atao ny totalin'ireo trano efa narodana na tranon'olon-tsotra io a, lasan'ny olona hafa ny tany a, lasan'ny olona anankiray ny tanin'olona maromaro a, tsy maintsy nyroso tamin'ny fandrodanana na ny lain'ny mpitondra fanjakana ilay toerana hanaovana tetikasa na hanamboarana lalana na hanamboarana hôpitaly a sy ny sisa sy ny sisa. Firy ny trano efa narodana voakasika izany teto Madagasikara. Ohatriny ny manao trano raha izany a amin'izao fotoana izao raha izany no jerentsika.
firy taona no afaka manangana n'izany trano izany a ny fianakaviana iray a raha ny situation misy amin'izao fotoana. Raha tambatra tsika zany hoe firy zany trano efa narodana tao anatin'izay a efa tsy tambo isaina intsony. Firifiry ihany koa zay ataontsika hoe tanimbary voatototra tao anatiny ity fitondrana volomboasary ity. Raha tsy resaka fa tsy netsy amin'ny laky arivo sy ny manodidina, iny Ambotofasina sy ny sisa, iny amin'ny Tetikasa lalambe mikodana iny. Zay moa zao tsy haiko hoe vita ve le 20 kilometatra sa tsy, fa efa ho avy ty ny fianamben'ny Sadek rehefa misy fandaharam-potoana mazava any a, vita ve izay 20 kilometatra zay. Ny tanimbarin'olona nefa atao anatiny a tototra avokoa, faravahana sy fandrodanana hita maso zany. Fandravana trano zany hita maso hoe io ny trano fa narodana. Fa akoatr'izay araka ny efa noteneniko teo a, de le fandravana ara-tsaina sy ara-kolotsaina mihitsy. Satria de ny malagasy samy malagasy a no ezahana hopotehana sy ezahana hifamono ao anatiny. Raha tsy tenitsika fa tsy ilay any amin'ny Tetikasa basy Toliara, andaniny ireo miady sy miaro mafy ny taniny tsy hipetrahan'ilay Tetikasa. Ankilany a ilay miroso sy mankatoa ary miara-miasa amin'ny mpitondra fanjakana ny irosony ny Tetikasa. Tamin'ireny moa tamin'ny herinandro iny raha tsy diso any natsangana ilay fikambanana Voromahery moa izy iny. Voromahery a izay miara-miasa amina mpitandro filaminana tao kely malinika. Natsangany reny a hoe hametraka ny filaminana any an-toerana. Ny zavan-tranga nefany a lasa ilay mpiray tanindrazana, lasa ilay mpiaramonina, lasa iray mpiray raha aminy indray a no enjehana sy samborona ao anatin'ilay izy. Izany hoe rehefa hitan'ny mpitondra zany fa tsy voatohitra ireto vahoaka ireto a amin'ilay Tetikasa, de ilay vahoaka ihany no nakana ka ny rahany reto a hifamono amin'ny samy malagasy ao anatiny ao. Hitantsika araka zany nagoavana an'ilay izy, ary io raha tsy mitandrina de hifamono ampitoerana eto sika, satria de samy manana an'izay fomba fijeriny a sy ny maharesy lahatra azy zay ihany koa ny tsirairay avy. Ary zay fomba fijery nataontsika hoe napetraka izay a de fanahiniana atao hoe aleo atao samy hafa ny fomba fijeriny reto, aleo a asiana fomba fijery samy hafa ahafahana manatratra ny tanjony. De mino marimarina kokoa nareo fa ohatrany mbola nisy voasambotra koa matsy raha tsy diso a tamin'ny faraparany herinandro teo a, reo lohandohany amin'ny ataontsika hoe mpikambana ao anatin'ny fikambanana mazoto. De zany zavatra zany a iza no voa ao anatin'izay. Ny mpitondra zay efa manany ny azy ve sa isika voaka malagasy a izay mitadiny anio a hoanina anio, na hoe mitadiny rapitsy hoanina anio moa zany tsy haiko tsara, amin'ilay hoe fahasarotana sy ny fiakatra ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Izy manany ny azy a, ary raha miresaka sika n'ilay ataontsika hoe olana ara-pahasalamana teo eny amin'ny hopitalim-panjakana, firifiry ny olona izay manana marary tena amin'ny hopitalim-panjakana ka mbola tsy eny hoe nitaraina, na de ilay ataontsika hoe raha misy didina moa tena efa nahita maso ihany koa amin'ilay hoe rehefa misy fandidina de raha maka poste de sang anankiray ianao, raha anankiray a de tsy maintsy soloana roa iny. Raha roa zany nampiasainy marary anaovana vonjaina an'le marary a, mitady olona efatra ianao a hanolo an'iny a, zay ianao vao mahazo mivoaka ny hopitaly. Ankoatra n'ilay vola tsy maintsy aloha saran'ny fanafody a sy ny fijanonana atao amin'ilay efitran'ny hopitaly mpanjakana ny resaka eto.
hitantsika araka izany fa ny vahoaka izay tsy mandady aro na ny vahoaka malagasy isika rehetra no mizaka izany ataontsika hoe volabe tsy maintsy aloha izany fa ny any mpitondra sy ireo ataontsika hoe mpiara-miasa aminy a sy ny mpomba azy a na de voan'ny sery ary mety efa lasa izy misidina kely makany ivelany a mitsabo tena manana fahafahana an'izany izy fa isika aiza de zay ilay nyteneniko teo hoe fanahininam-potehana ve ny fiarahamonina sy ny vahoaka malagasy eo anatrehan'izany fanahininam-potehana ve ny kolotsaina malagasy a eo anatrehan'izany de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe mpitondra fanjakana malagasy ve no misy eto amintsika raha izany fanapotehana izany no hita raha izany no vokatra mino aho fa tsy de tena hoe zay ny tanjony na de tsy zany ary ny zavatra hita fa raha ny vokatra azo aloha de zay fahapotehan'izay a no hita eny anivon'ny fiarahamonina eny tsy hita intsony am'izao fotoana zao zany ataontsika hoe fanajana sy fanomezana hasina ny eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izany eny anivon'ny fiarahamonina eny mbola misy zany fa ataontsika hoe vitsivitsy a atsasatsasany a azo tsongaina amin'ny ratsan-tanana izany ataontsika hoe mametraka an'izany fomba fifanajana zany de rehefa maneho hevitra ianao ao anatin'izay a rehefa mitaky ianao ao anatin'izay a rehefa manolotra sosikevitra zay ataontsika hoe manana ny fomba fijery miabo a ao anatin'izany rehetrarehetra zany a de lazaina fa ianao indray a no miteraka korontana lazaina fa ianao indray no mana-korontana ankoatra n'ilay tsy resaka politika ny resako a fa amina resaka fiarahamonina amina resaka fahasalamana amina resaka sosialy mazava ho azy fa raha ny politika moa ny resahana de ninoninona mitranga de hoe hevitra sy paikady nalefan'ny mpanohatra ireo ary zay ny tena olana eto amin'ny fomba fijery a sy ny fomba fiasan'ny mpitondra ailika mandrakariva any amin'ilay ataontsika hoe mpanohitra izay tsy fahaizana sy ny tsy fahavoazana izay tsy ny tsy fahaiza mitantana izay ailika mandrakariva any amin'ny mpanohitra izay hitantsika hoe zavatra tsy ara-dalàna aseho noho ny tsy fahaizana izay